Miarabatsika mpiray-tanindrazana elaela kely tsika tsy niona izy ty moa raha vao tsy miteny elaela kely dia be dia be nareo no mandefa message hoe aiza fa nga tsisy vaovao efa zatra le alatsinainy na talaty tsika hoe ina indray no tenen'ny Rapetram-bava tsara hoe mahita hoe be dia be nareo manaraka amin'ny page ary tsika hatramin'izay dia tsy latsaky ny 10,000 mihoatra foana 10,000 ray hetsy roa hetsy zany no mpijery atsika dia misaotra anareo satria midika zany fa mahaliana anareo ny zavatra teneniko ary na tiana na tsy tiana any aoriana any tsy maintsy isy zavatra iseho satria za moa miteny foana hoe zavatra iseho anie zavatra iseho ny fotoana fotsiny any tsy miteny fa fantatro hoe isy zavatra iseho tahaka an'izay ho ambarako aminareo androany. Tiako tenenina voalohany aloha efa nilazany tamin'ny diany Monsieur Mikael tany Russia zay nanehoako anareo matoa ianao sosotena andefasana roplanina manokana tapis rouge zay moa nyreharehan'ny mpilelaka nisy tapis rouge dia niona tamin'ny Poutine dia tsy andan'izay hoe nisy vokatra ho an'ny malagasy ve le izy reny nitatsika hoe fitaovam-piadiana no betsaka dia reny koa nitatsika hoe vary 3 taona no namen'ny Russia dia aloha tsy tenenina tsoa fa manjary mampandotso ny malagasy zay tena ao anatina olana ara-ekônomika sy olana tratran'ireny trapona tany Tomasiny ireny. Fa siko resaka indray ara ny teto France inona ny zavatra niseho teto France za raiky roa le izy za raiky roa ny hoan'ny diany Monsieur Mikael sy ireo firongony aloha atao an'izay indray ary diany Monsieur Mikael sy ireo firongony sy ny fiaonana tamin'ny diaspora T2 izy le namako izay fa za raha ny anay miteny so dia T1 kosa ohatrany mbola misy valeur kely zany T2 zany. Inona ny nandehanana teto France fantatritsika tsara fa amin'ny 28 février no andro farany nomen'ny SADC sy ny Union Africaine ny firenena malagasy mba hanomezana tondrozotra ozy ny fitenenan'izay. Ny zavatra misy dia be ny fandrebirebena saim-bahoaka hoe zay anolotra zao ny malagasy fa ny tena marina reo Union Africaine sy ny SADC sy ny frantsay sy ny rehetrarehetra firenena zay manampy amin'ny Madagasikara ny Union Européenne reo zany efa manana ny tondrozotra an'ireo ary efa nametraka reo hoe zao ny tadiavinay zany hoe tsy misy discussion zany eo tsisy hoe zay mbola mean'izao na mean'izao tsisy valeur tsika amin'izany tsisy rarahindreo atsika amin'izany ny anazy no apetrany efa niteny anareo tany amin'ny voalohan-dohan'ny janvier tany hoe ny tanjon'ny SADC anie dia ny amerenana ny Rajoelina eo amin'ny fitondrany ny amerenana ny mpitondra teo aloha ary mbola milatsaka satria zay le projet efa tany amin'ny septambra koa dia efa niteny zany septambra sa oktobra hoe io anie zavatra ohatrany hoe kilalao maloto hoe mody apetraka ty dia miala aloha dia avy eo indray hiverina dia ho lany dia zay le izy efa voaporofoana izy zao fa dia zay zany zao ny fanerena nahazo any Monsieur Mikael satria tsy maintsy hiveriny Rajoelina na inona ataon'ny fitondrana moa ny mody milano baolina fotsiny fa fatany zany fa na inona ho ataonareo mpilelaka na inona ho ataonareo mpilelaka zay zavatra tsy maintsy iseho tsy maintsy isy zany tsy maintsy ilatsaka filoham-pireneny Rajoelina amin'ny 2027 na 2028 tsy maintsy ilatsaka izy ho tantary ty resaky ty zay no natonga ny Monsieur Mikael no raisina taty ary le hoe nyraisina indray moa tsy dia hoe nitaraina moa izy tsy nitovy ny fandraisana tany Russie sy ny teto France reny manamarina fa fitondrana mbola tsy eken'izao tontolo zao ianao donc zany tsy mendrika anao ny fandraisana amina firenena zany firenena mandala ny ara-dalàna tsy ohatran'ny Russie ny firenena voasazo ko ho an'ny firenena mandala ny ara-dalàna dia reny no sazanao satria amin'ireo firenena dia mpanonga-panjakana ianao zay mifandraisana ianao donc tsy tokony hitaraina mihitsy zany tsy nitovy moa le fandraisany efa tsy maninona zany fa efa tonga efa nandefasan'ny jet privé kosa dia mba mifalifaly aloha
mba maiza misaotra fa rehefa tonga amin'ny fionana dia tsotra be ny Macron iony a zahako tsy afaka hanampy amin'ny Madagasikara. France moa zany tiako tenenina raha tsy manaraka ny tondro zotra apetraky ny Union Européenne, ny Union Africaine sy ny SADC ianareo. Dia betsaka moa no nametraka atao hoe nisy koa adihevitra ho an'ny téléphérique, nisy adihevitra ho an'ny resaka mampime zany zay olona, resaka téléphérique zany eny société privée, société tsy fanjakana no nanamboatra an'izany sy nanao contrat tamin'ny Ngarajoelina tamin'izany. Kina ny idirany fanjakana amin'ny Frantsay amin'izany, aza tontona amin'izany sain'ny olona fa zatra tsy hisy mihitsy zany. Nareo no te hanimba an'io, lizy mantsy le toe-tsaina mihitsy ny mampalahelo hoe satria tsy ekenay satria nidiratrosa zay avonentan'izany vahoaka hoe nidiratrosa dia le zavatra efa nazona vidiana tamin'ny trosana tao potehana nefa le trosa mbola ho aloha vahoaka iny nareo olona zany tonga saina ary mbola averintsika tsara le vidéo nataon'ny Ngasiteny le naporisika nisy olona naporisika hoe poteho any président dia eny izy rombotombotra be hoafitsika misy olona firy aminareo zany firangatiny olona mpitondra fanjakana zany amin'ny assemblée nationale filohan'ny assemblée nationale olona mpandrava misy an'le anankiray moa le mantsamantsa-mbava taty le bulldozer vaky iny le nte mihitsy doroiny lapan'ny tanàna zany firangatiny olona eritseretinareo hoe tia tanindrazana zany le lafinareo tsy maninona fa zay takatry ny sainareo dia iketsika aloha fa ny anjarako dia manazava ny sainy ny vahoaka ny amin'ny zavatra misy sy ny zavatra niseho. Ny zavatra natao taty fihetsiketsehana ny tena betsaka fa fibedesana ny tena zavatra niseho taty. Tsika malagasy moa rehefa hoe bedy dia mody sarosaromany nisy an'izao mo dia accord de coopéra tsisy an'izany amin'izao fotoan'izao mikatso daholo ny zavatra rehetrarehetra satria averiko foana diso lalana tanteraka Monsieur Mikael amin'izao zavatra zao. Maninona no miteny an'izany? Ianao anie tompoko raha ny tokony ho izy hoa tetezamita. Zany hoe tetezamita zany tsy andeha hikaroka hoe andeha fiarah-miasa fanatsarana tsisy idiranao zany manadio ny asanao fa fitahany reto nisy ty reto mafia kely manodidina anao reto ianao dia lasa manaonao foana tsisy idirany hoe mila faneken'ny communauté internationale zany zao ianao voafatotra ny SADC ianao voafatotra ny Union Africaine ianao. Inona ny antony nangalana le fahefana raha ohatra ka izao ihany ny zavatra isy pira noho tamin'ny andron-dajoelona raha zay faly zay tsy faly fa pira zao fahantrany le vahoaka zao zava-misy vao mainka mba nisy fionana tamin'ny syndicat-ny industriel malagasy ony taty. Re olona mba iza le malagasy tonga taty karana daholy zany ny tonga taty karana malagasy anankiray le filohan'le fikambanana fotsiny fa isitra zay karana daholy nefa ny hoe tady contrat iny tena mahamenatra mampalahelo zany fa ho an'ny olona tsy ampisaina moa dia mety zany fa efa mazava zany fa tsisy efa am'izao fa tsy han'ny gasy tsony Madagasikara hoa tsy han'ny malagasy tsony io fa han'ny mafiasy ny karana veriko foany zany. Fa ny zavatra tsotra ary nisy zavatra nahalasa saina kely amo ny tenin'ny Ngara Mikael hoe tsy misy intsony tena sarotra ary tsy misy ny olona azo atokisana hoe tena tia tanindrazana ao Madagasikara. Iny itovizako hevitra aminy mihitsy iny efa ela no miteny an'izany hoe reo aneka olona jilamboto jilambavy tsy mijery efa tsy mivola miditra any am-posiny dia zay ianao vao mahasamiteny an'izany reo mantsy afy message alefa ho an'ireo olona miaraka amindreo satria raha hitako tsara ny intervention nataony iny nisy frustration tao anatin'le izy zany iny zany mba nafahany namoaka ny tao am-pony ary iny zavatra iny nanamarika mihitsy le filazany an'iny hoe tsy misy any ao Madagasikara mariny zany tsy misy tsony ny olona azo atokisanao mpanao politika eo efa lo daholo ny zay olona misesehatra amin'ny resaka politika sy ny efa lo tsy mieritreritra fa rehefa pirofo zao io ny ataon'ny bulldozer vaky hoe reny ny ataon'ny Gasikara tsy mikombona lomalemy dia revo efa tena hitanao mihitsy efa tena simba le Madagasikara. Dia iza moa ny eo akaikiny eo zao Risiteny, iza ny eo ambadika eo Roli Mercia, iza ny eo ambadika eo Rekofalida aloha tsy asiako olana le PDG tsy manana orinasa
satria kolana satria misy eo amin'ny Kofalidaya dia ame amin'ny Madagasikara ho an'ny karana zato isan-jato satria Kofalidaya veriko tsara aminareo karana iny karana iny zay dia hitanareo tsara amin'izay zany zao isa zao no mahazo sehatra amin'ireo mpanodikodim-bola ny directeur de cabinet ny présidence olona nanodina 4 milliards izy mivady zany moa fa modina fanina fotsiny areniny nakagabe naninona tsy nanenjehany ngarajoelona ireny fatan'izao nataon'ireny vady reny miliara narodiny reny nefa zay ko zava-misy ny tiako tenenina aminareo ara dia hoe mety ho gagy nareo amin'ity zavatra teneniko ity amin'ny lafiny ray malahelo andramika satria lasa nampiteniteny foana azy le zavatra nisy reny zany ny fahitana hoe olona tsy niomana hitondra firenena ary tsy niomana no politika izy ny teny izy hoe nanafatra fitaovam-piadiana zay efa nahafenina mihitsy le izy kanefa moa tsy nisy kérosène le avion zany hoe reny terme reny zany dia manamarina fa tsy matitra ara-politika izy satria maninona fitaovam-piadiana ozy izy nafaranay nafenina resaka firenena nety rangaty fa tsy resaka tsekisy anao na resaka olo-kafa tany resaka firenena hitany olona matapitra fitaovam-piadiana raha ve nilay Madagasikara amin'izao fotoana zao maninona ianao no tafiditra ao anatin'izay fandriky zay nampidirin-gasy teny ao anatin'izany fandriky zany ianao fitaovam-piadiana ve no ilainao Madagasikara edivana amin'izy fanontaniana mipetraka zay edivana amin'ny vahoaka sa edivana amin'ny tafika sa edivana amin'izy tsy haiko fa ny zavatra nisy efa niteny taminareo fa isy ny fikononkononana andefasana tanora sy miaramila malagasy hiady any Ukraine zany ve ny tena lara-pamehana io zao Tamatavy Tomasina 300 tapitrisa euro ny vola azo tamin'io rehefa nanao calcul tsotsotra zay raha hoe tsotsotra zany mbola tsy tafiditra ao anatin' zany raha tsy paipaky nataon'ny fikambanana malagasy ny karazany dia tokony ino tsara ty teneniko ty tokony isam-pianakaviana nahazo 20 tapitrisa FMG raha ohatra teo an'Alemana dia zany fitsinjarana n'iny fanampiana rehetra meno ny vahiny rehetrarehetra iny dia tokony mahazo an'izay 20 millions FMG isaky ny famille amin'izao fotoana zao nefany malahelo mahita hoe resaka 1 million ary no zaraina amin'le olona mbola tsy voazara fa lena sikotsan'ny olana le olona dia mody maina amin'izao satria nahoana ny zavatra mampalelo neka fianakavian'ny vadiny ampitondra ny eno mikarakara'ny resaka fanampiana io amin'izao fotoana zao dia makaiza le vola zany nijaranareo malala azy makaiza tsitsy zara raha misy pitipitika kely mandeha makano fa ny vola rehetrarehetra efa miodina efa tsy hita daholo zay mampilingilingy an'ireo mpisilelaka sy mpamitaka ngiaramika ireo amin'ity resaka communauté internationale ity mba hiverenan'ireo fanampiana amin'ny tetikasa sy ny tetikasa tsy ny tetikasa no atao fa ny vola anodina an'le vola zay mamaky an'ireo anodina an'le vola amina fotoana fohy dia zay mahavoafitaka atsika dia matikambo iry ny eonatary fa nahodiko vinareo nahodikavanana tsy nahodikavanana moa sa ahoana ny fiteny tsisy communauté internationale nanampy anareo rabola zany satria fitondrana tsy ara-dalàna io fitondrana tsy matitra io ary tsy natao anao tetikasy io fa hikarakara fifidianana sy anadio zay no antom-pisin'ny tetezamita tompoko averiko tsara zay no antom-pisin'ny tetezamita fa resaka be fotsiny manao intérim sy ny karazana zay teniteny foana hita mihitsy tsy famatorana ara-politika faizako nisy hoe ao anatina fanjakana dia intérim ve dia olona firinjatony reo intérim tsy nisy an'izany hatramin'izay teto ambony tany fa tsika gasy any midondrina mbola manao an'izany zay ny amin'iny tena hoe taka fitombenana no azo tao amin'ny Élysée tao ary jereo daholo ny communiqué nataon'ny mpanao gazety fa zavatra kitoto resaka mampimesy fa tsisy tena nyresaka n'le zavatra mivainganaka dia zao ho avy ny 28 février tsy haiko zay zavatra iseho an-tanànao raha misy fihetsiketsehana aloha dia mampirisika foana mandehana fa fotoana ahitany sadaika hoe tsy mamelo reto fitondrany reto zay ny amin'ny resaka diaspora efa nasehako anareo sarisary vitsivitsy fa ifonako aminareo ifonako fa be dia be sary tsy navoakako satria nahoana misy tamin'ireny olona zay tao reny any amin'ny mika sary folona moa nareo no tena mahita azy misy tamin'ireny tena olona zay akaiky za fa ny teny taminareo ela ho any ny andrasako an'ity fa ho hitako eo amin'izay zany hoe
tena diaspora na hoe olona mpamadika tanyrazana sy taranakirasanjo-padesimo zany reny izy reny hitanareo reny am'izay reny izy reny mialatsiny aminareo ary raha lanamana fa tena eny ny atsika moa ny resaka privé fa nafinaritra fa tratra teo daholo na fenina rehetra hita teo daholy aviako aminareo raha rehefa misy aloatra indray moa dia inona ny tena tanjon'ny diaspora ny diaspora ty ary ty tena zavatra scoop ty meko anareo ty ny diaspora ty mahita ny nataondry gista taloha hoe tonga tany Madagasikara tonga dia lasa milliardaire nahita ny nataondry bulldozer vaky pneu tonga Madagasikara nahasesa tonga dia milliardaire dia mahita hoe tena efa ela aloha izy niseho fa tsy hoe vo zao aloha mody any Madagasikara satria any ny bizina tena be dia be mandeha tsara milliardaire zany hoe reny olona reny tonga tao mba te ampiseho hoe zay président reto zay tongeto fa meo sezy zay be dia be manatitra CV am'ireny manatitra CV tsy ampandroso firenena betsaka zay diaspora mody tany Madagasikara zay fihinana nataony na angalatra niaraka tamin'ny tao an-tanàna tao be dia be zany na tamin'ny androna Jonary Mampianina na tamin'ny androna Valomanana na tamin'ny androna Joelina amin'izao fotoana zao moa dia efa irahantsika mahita iny zava-misy zany hoe tena afahanareo mitaratra zany hoe ny diaspora ty dia tena mambanona ohatry ny malagasy any Madagasikara ihany mivaro tena ohatry ny olona rehetrarehetra ihany satria te azo miliara tapoka zay rehefa nampiroboroboana be le hoe bizina malalaka be vakibalina ny fanaovana bizina ao tanàna dia milendalenda daholo ohatry ny mety tena misy anjila ihany ahafahana miditra any reny hita amin'ny masonareo reny miseho reny hita amin'ny masonareo reny reny ny olona mitady ody any an-tanàna angalatra sy anao ohatry ny fanaony efa ny rehetrarehetra mitady miliara manao mimio izy ny fitenenany zay za ma tsy efa nyteny hoe hitako io zay teny hoe ty tanindrazana fa reny mba naheno ve nareo indre mandeha hoe nanakina karana le mpametraka fanontaniana mba naheno ve nareo ohatry ny hoe tsy misy any olana karana zany ohatry ny hoe tsy misy any olana daya alondrana volamena ohatry ny tsy nisy zany ohatry ny hoe tsy nisy nefa naramika raha tsy nahita navaly an'izany tamin'ny fotoana isaky ny mamoaka an'izany eto reny jety privé mivezivezy reny ohatry ny tsy nisy reny amin'ireny le diaspora fa za miteny anareo ele namanaray moa nyteny hoe tedeo fa za tena miteny anareo hoe T1 satria manino ireny olona reny efa nysivanina zay ametraka fanontaniana efa nysivanina iza no miteny ina no teneninareo ferana roa minitra zay ary ny zavatra nytenenina dia efa hoe milelaka zay milelaka zay misy moa ny sasany dia efa olona efa hita hoe mahana dia mbola tena menatra raha olona tena menatra tena mariny fa tena hoe filelafana parti zany filazan'ireny amin'ny fitenin'ny tanora tsy nisy tao resaka momba ny tamatavy nanaoana ny fanampianana alefa Tomasina mba nanaona nandeha araky ny tokony ho izy ve ohatrinona ny vola azo tamin'ny rehetrarehetra tao zay aty indray ny malala lizy fa le mpitondra fanjakana tsisy miteny tsisy miteny any zany tsy nisy resaka karana ohatry ny hoe dia tena mandeha be mandeha tsara tsy nisy resaka fantram-bahoaka tsy resaka za tsy miteny hoe ratsy tsy miteny hoe ratsy resaka passeport digny avadika 10 taona dia ino nisy voka dia tena milay be re olona passeport zany ane resaka administration zaka tsisy dikany mamahany zany tsisy dikany hoe zany andeha anaovana demande anaovana resa be propagande eo amin'ny resaka fionana ngeda be ohatra amindreny ngeda be oa satria filopanjakana ony le manasa fa tena miteny anareo fa zany mamaky anay aty passeport 10 taona permis de conduire matoa fanjakana frantsay nanafoana n'le resaka fifanarana hoe zay permis gasy mihoatra ny heritaona dia tsy azo fa tsy azo ampiasaina intsony ary tsy mahazo hoe tonga dia avadika permis frantsay systématika moa zany taloha satria ny antony no nikolokolo tany a Madagasikara any Madagasikara iny zany fangalana permis zany tsy vorotsoloza daholo filazan'izany ary tsy adala akory ny vazaha tsy alala hoe permis vorotsoloza ny mamenao tanànao tsy adala akory ny vazaha no fahafantarany an'izany satria ny administration rehetrarehetra mihitsy nefa corrompu donc zany tsy adala mihitsy ny vazaha mandray an'ireny fanapahan-kevitra eny ary tsaroa fa tsy Madagasikara rery ny tratrandre fa be dia be ny pays africain tratrandreny zavatra reny
azavaza rebirebina saim-bahoaka nanao fampidiniana zay ohatra zany koa ny hoe famerenana ny vola niodina sy ny karazany tsy adala neny fa zay fatany fa olona mampanoana ve nareo dia hoameny anareo ny vola niodina ty mila fanjakana ara-dalàna mijoro izy voamehany zany fa tsy fanjakana tsisy lavana jalambotom-pangalatra io ny andeha andefasany vola zay ny amin'iny misy moa nareo ny teny ary nanino nareo tsy nanatrika ore olona ka raha tsy vendrana izy ko andeha anasanay zay koa ne mba nanao manotantesansa tamin'ile QR code iny fa tonga dia efa feno ny toerana nefa mbola vomivoaka iny dia efa nametraka zay fa feno ny toerana zany efa sarisarinady fotsiny le natao tamin'iny fa efa fantatra hoe rety ny olona nafara na rety ny olona nasiana tehaka rety maimilelaka tsara dia aloro ny ampidirina nisy raha zokiray aman-dreny moa le mpiteniteny eto hitako ohatry tsy tafiditra fotriny tao ivelany tao tsy fantatry ny farany tao fa dia zay ny zava-misy zay diaspora azonareo am'izay ngaman'le tiako tenenina hoe sarotra ny fampiresaka amin'ny diaspora satria ny akabeazan'ireo diaspora samyseho aloha reo milaza hoe tia tanindrazany zao hoe dia olona te hangalatra ohatry ny any Madagasikara ihany zay raha tia jery zany nareo dia iny sary na lefa mika sary foliny iny reo jereo PDB ao reny natao hoe mpilelaka reny natao hoe tsy mieritreritra anareo zany fa ny angalatra ihany ny ao an-tsainy reny ny arahinana tonga ty raha mika dia manatitra CV re olona fitondrany efa ingana tsioely io dia mbola CV ny atorina aterinao atao inona CV lalabaraka tenao ka dia zay ny zavatra ray azoko ambaranareo misy zavatra kely tsikarotra ihany ty raha mba hitanareo mpitondra fanjakana ondry ny tonga tao reny dia mba hitanareo hoe fomba fipetraky ry zareo mety hoe detay zany fa tena ohatrany hoe tena hita mihitsy fitondrana tsy matitra tsy lahambody raha tsy hipetraka no inona raha ngako tena misaveraberaka ohatrany inona ry sy teny zany ohatrany ndrenanao karate ohatrany hoe tena ny président république am'saby tena mbola tsy nahita ohatrany hatramin'izay reny midika hoe tena tsy matitra le fitondrana reny midika hoe olona tsy niomana fa tena hoe olona jerevy tsara koa le protocole niona tamin'le fampanaovan-tsony tsy fantatra zareo akory ny tokony ataony fa nga dia tsisy olona nandamina an'izany tao fa baraka mihitsy tsika natositosiko Macron fotsiny moa bulldozer fara hoe inona ny ataonao eo ianao ny ariananariva nga ianao ny anao sony ary le président raha mbola tsy tafapetraka akory dia le ministre tena hita mihitsy hoe misy fahakondranana ao anatin'le izy tena mialatsiny aminareo fa tena masika mihitsy amin'ny tena izy hoe afa-baraka mihitsy ny le Madagasikara amin'izao hoe afa-baraka ka dia zay no entiko itenenana aminareo amin'le amaranako ny teniko aminareo hoe tafienatra tsika amin'izao fotoana izao tafienatra ary tena raisiko foana hitako hoe mampalahelo anahy ihany aloha raha mika ao anatin'le satria hitako hoe marionnette fotsiny izany fa retsy mafia lasy vavy retsy ny tenany aiza koa nisy olona hoe olona efa nangana toko politika ifanina ianao mileritreritry latsaka président ianao dia ny olona ao anaty ministre ao anatiny ananao no fa manomakomana manangona miliara manao toko politika jerevy tsara zao reny resaka raha isa reny enonareo tsara reny resaka raha isa fa dia efa nandefa vola be raha isa ividianana fivoahan famoahana azy tatra tao moa tsy mikombona lomalemy bulldozer satria maninona efa manana fikasany reny olo reny ilatsaka ny filoham-pirenena reny veny za tena sako manao défi aminareo fa tsy mihoatra ny 1% ohatrany tamin'ny fotoanandrony reny tsy mihoatra ninona ataony reny ka dia zay ny any teneniko aminao monsieur Mikael mba mety torohevitra raha sa ianao isory daholo re olona rehetrarehetra manodidina anao rehefa niraisinao io dia raiso dia tena tanterao araky ny tokony ho izy ianao dia manangana ekipa vaovao mihitsy anadio misy rangaty ao misy olona madio ao misy olona tsy mpangalatra ao feno ao fa aza atao fialana bala fotsiny le hoe ka tsy mahita anie zany ve nytenenanao amin'ny malagasy tsy mahita olona madio sy any ianao dia reo aloha zany misy reo olona feno fotaka sy feno maloto reo ka tsy mahina ny azo atao misy ao tompoko misy ao fa ianao tsy te heno raha te heno ianao dia eno ny teneninay fa zay mahita olona be dia be ao Madagasikara afaka manampy anao anadio zay ny any tiako tenenina aminareo androany
Fa dia mankasitraka indrindra. Madagasikara amin'ny malagasy dia mahiriza daholo tompoko.